manana fotoana ngeza be tsika eto. Io fotoana io dia natokana anafahana olona maro ao anatina problème, zany hoe misy karazana délivrance zany atao eto rehefa latsinainy maraina. Dia misy fampianarana fohy koa zay zaraina dia ao anatin'izay ianao no vavahana rehefa vita ny fampianarana. Ka mamanetaka antsika rehetrarehetra satria ity volana septembre ity araka rehefa nazavaintsika dia volana fahasivy. Atsika rehetrarehetra miara mahafantatra fa ny zaza anankiray dia teraka rehefa 9 volana izy tao anaty kibony reny. Donc zany misy heviny ara-panahy ngezabe ny mois de septembre. Raha tetra anao tamin'ny maraina tamin'ny 4e kipta dia nampianatra hoe tamin'ny ora fahasivy no nanasitrana ny petera ny lehilahy malemy tongotra teo amin'ny vavahadiny tsara endrika. Donc zany natokana ho anao mihitsy ity volana ity. Mino fa raha tegna mino ianao, raha tegna ataonao amin'ny fonao marina ny vavaka ataonao tonga eto androany io misy zavatra ho sotafan'Andriamanitra. Amen. Ka mba hitamika ianao zany raha petso maraina mba ho tonga mba handramo mba hitanao anazy amin'ny zavatra akrasanao io mba handramo. Ary ao anatin'izay indrindra no omezan'ny tompolo hevitra antsika androany hoe fisainana mampandresy. Misy karazana fisainana zany revana mampandresy. Ary nazavaiko antsika teto fa ny atao hoe fiovam-po tsy hoe fiovana akanjo akory na fiovana pôzy, fa ny atao hoe fiovam-po dia fiovana fisainana. Ny olo raiky na apetraka amina plasy farany ambony na alefa ny ampilanany masina izy mipetraka raha tsy miova ny fisainany tsy androso mihitsy ny fiainana. Eo ny olana. Ary raha teto koa no tamin'ny maraina dia amin'ny fanoharana zany amin'ny fomba fijerin'ireo olona ngeza ara-panahy rehetra. Tamin'ny fotoana tonga nagnatona ny Jaona mpanao batisa Jesosy Kristy dia ozy Jaona hoe ozy le lehibe noho izaho. Jesosy io niresahana io ozy izy le lehibe noho izaho ary tsy mendrika na dia mamy fiankapany azaho. Satria izy ozy zaho ozy Jaona manao batisa anareo amin'ny rano fa izy manao batisa anareo amin'ny fanamasina sy hafa. Ngeza be ny fanambarana zay nilazain'ny Jaona makasika ny Jesosy. Dia rehefa avy eo tonga tany amin'ny Jesosy indray ny micro dia ozy Jesosy mantsety Jaona hoe zay rehetra natera-be vavo izy dia tsy misy lehibe noho i Jaona. Tamin'izay fotoan'izay no nakatsika lesona fa matoy Jaona na vita nanambara ny falehibiazan'i Jesosy izy mihitsy no efa lehibe. Dia matoy koa Jesosy Kristy mbola navita ny teny satria izy iny nateraky Maria hoe amin'izay rehetra natera-be vavo izy tsy misy lehibe noho i Jaona. Donc efa tao amin'ny Jesosy koa ny falehibiazana. Dia somary mitsipiko kely tagnatin'izay hoe matoy ianao mbola tsy mahay magnaja olo mbola tsisy ajany ianao. Ty ny zavatra tsy anagnanao tsy vitanao hiteny anazy. Atsika me zany. Izay no tonga Jesosy teny hoe lehibe ozy ny ao anatinareo. Ka raha mbola tsy mahay an'izay falehibiazana zay no ao anatinao sarotra amin'ny vavanao mihitsy milaza ny falehibiazany hafa. Azonareo ve zany? Zany rehetrarehetra zany dia mifamatotra amin'ny atao hoe fomba fisainana tao. Misy fiavana karazan'olona sarotra aminazy zany hoe mba hanaja ny lehibeny zany. Mavesatra aminazy zany hoe mba ilazako hoe misy voninahitra iranona na hoe mahafinaritra irakoto na irabe. Ny antony ao anatiny ao mihitsy tsy misy ninina. Ny zavatra tsy anananao tsy hainao zaraina. Dia ozy Petera amin'izay rehefa nifanena tamin'ny lehilahy malemy hoe zay anana ozy nomeko anao. Ka raha mba hijerytsika zany zao amin'ny fomba fisainanao sy ny zavatra agnatinao koa inona reny mety mba ho hita zany ny olana. Dia zany mahatonga olo kokola foana izy amina fivavahana fa tsisy raha miomba amin'ny fiainana. Tsisy tany tsy tongany amin'ny fivavahana. Jusque ampitan-dranomasina mbola Madagasikara fa mividy tsy mahinana. Fa jerevana hoe tsisy fiantraikany amin'ny fiainana satria tsy hoaniny. Mahazo fampianarana izy fa tsy hainy mihinana an'iny, henony amin'ny sofiny fotsiny dia avelany avy eo. Mitahinao ny Andriamanitra. Ka ao anatin'izay nevana mila manana antsika ny antsoina hoe vision.
Raha anao tia hamono fisainana tsara anatinao ao, mila manana vision tsara. Laza hoe amen. Misy fotoana Andriamanitra manome anao vision. Ohatra anao matory igny dia ampahitany rano masonao. Mety hoe manofy ianao. Tsy fantako izay mety fomba mety ndresany toko taminao. Fa misy fotoana anao mihitsy no micréer zavatra. Sahala nataon'Andriamanitra amorona olombelona zao dia izy mihitsy namorona vision. Ao Genesis toko voalohany dia mifena am'roapolo. Hoy hoe ndeha isika hanamboatra olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, dia avelao izy hanjaka, hanapaka. Tamin'igny anie mbola tsisy olona fa vision, fisaintsainana. Izany hoe ianao io zany dia noforonona tamin'ny alalana fisaintsainan'Andriamanitra. Mazava ho azy raha tia hita zava-baovao amin'ny fiainanao ianao, mila manana fisaintsainana matanjaka, fisaintsainana positif. Io aneny mampiavaka olona maro nefany. Tsy hoe ny école nianarana akory mampiavaka, tsy hoe taona naterahana akory mampiavaka, fa inona ny zavatra ao anatin'ny sainao. Vao mandray gn'andro toy dia inona mba agnaty sainao. Mivoaka ny trano ianao, inona mba agnatin'ny sainao. Anao tonga am-piangonana ety hoa inona raha agnaty sainao. Fa izy zavatra zay no mibaiko ny fiainanao. Tain'i Jesosy atsika rehetra izay magnaraka n'ity lesoa ity. Amen. Ary mila conscient ianao, mila tonga saina ianao fa misy zavatra ngeza be napetraka Andriamanitra ao anatinao. Anao miaino anahy io zany misy zavatra ngeza be. Andriamanitra tsy mba mananao zavatra fatana. Misy moka atsika io mianatra mandrafitry dia izy narafidrafitsika iny dia nafitraka atsika teo. Tsisy dikany. Fa Andriamanitra nanamboatra anao misy zavatra spesialy napetraka anatinao. Manana mission spesialy eto ambony tany ianao. Misy hoavy spesialy mipetraka anatinao ary manana zavatra Andriamanitra préparena miaraka aminy. Fa nendray zany zavatra zany tsy hitatsika. Tsy hitatsika. Fa anao misarabady foana hitanao. Na misaraka naregnany ianao mekimeky loatra. Ary nendray Andriamanitra nometsika tsiny. Nefa anao tangatriky loatra. Zay ny lalahy tsy milamina. Zay ny lalahy manjeny iro ho daholo ke. Zanao sena le manambady miteraka fito. Azonao izy. Mba mitandrema ihany ianao nendray. Fa tsy manome tsiny Zagnahary. Tsy hitaka hoe ka misy be Zagnahary dia nalany aminavy. Anao mekimeky akeo le Zagnahary amenao tsiny. Zay dada tsy ambiny tokantrano. Tsy nendray koa le sasany tsy hoe izy tsy ambiny fisarotiny loatra izy. Mofona fito tamy tokantrano fisarotiny. Telefony magneno izy manapelaka. Mandry androaly ny vadiny karaha hitao mejery izy. Telefony. Ijereo fa matetika atsika ihany mitady ramparary fotsiny. Tiatsika ho fantatra daholo raha jiaby ny faramarary. Dia nanome révélation tsika za teto misy fotoana. Dia revo fa natonga ny Adama lasa nanana vady sahaza. Dia voalaza ny Baiboly hoe aritra evan'Andriamanitra izy nasondre antory na lehilahy. Dikan'ilay hoe nasondre antory iny zany magnano sary tsy mizaha. Ny olo manko rehefa matory mikipy ny masony. Tsy haiko na mbola aminareo ihany tsy mikipy maso matory. Azonao raha izy. Zany hoe misy message zany agnatin'izy io koa hoe ny fiainana agnatina tokantrano, ny vie de couple, tsy raha jiaby io ataonao fantanao daholo. Misy am'izy io mba atao sary tsy fantatra. Efa hatramin'ny andron'ny Adama nisy an'izany. Azonao hoe zany? Satria ohatra ndraiky ataoko hoe io vadinao io zany zao. Possible io mety andeha hanome vola iravavany. Mety possible io mety hanome vola ny anabavany. Dia anao nefa kely anao magnara-masoa. Dia raha vao hitanao ohatra hoe manatevitevina sa nisy roaly na mena tamosisy tao. Marary amin'izay fona. Reo nefa hoe havany, reo mamany, reo ravavany, reo ralany, anadany. Possible be anao ke tavafary. Nadary pastera. Tsara chance nge anao nanambadiny io. Verinao moramora moa jany papa sy mama ny tezany.
tamin'izy narary taiza anao, tamin'izy mianatra taiza anao. Fa anao tavafany tato ny fanena tabazary kely dia mody bibla izy kely anao. Dia raha ny sehitsy raha misy fotoana izy resaka amireo, tsy haiko manao zay moa. Dia raha anao zany raha jiaby tianao mifantatra daholo, ikinkanako foana io tsy mety ilamina. Dia rehefa amin'ny vaditsaza ny an-Andriamanitra toy izay Baiboly hoe Jehovahandriamanitra nasondre antory an-dralehilahy. Tegna ambara anatin'izany tsy raha jiaby io tianao mifantatra daholo. Sasany vao mikoragna ela amin'ny telefôny, magnino Jozy? Karaha feo miady. Andeha ataoko arotra, anao tia fantatra raha jiaby. Karaha tegna fantanao marina zany makasika ramosenao, fantanao marina makasika madaminao, misaraka nareo. Amin'ny kely olo manambady reky anao, ahoana hevitranao amin'izany? I raha tsy fohisarana io kritikeny karona dolo raha jiaby anatin'ny zoko. Le raha nefa tsy fohisarana, veronao mahita lalaka karaha meky anao. Veronao mahita vehivavy karaha mitsony anao. Raha fantako aminao mipetra tsara, apetra ho amin'ny tompony zavatra rehetra. Hitanareo ny mpivady zany tsy voatery hifankafantatra raha jiaby satria ataoko hoe firy-taona nareo nanomboka ny fanambady, firy-taona izy mitrotro taminao. Ataoko hoe mety 28 ans sa 25 ans sa 23 ans. Donc manana expérience marobe izy, manana passé marobe izy agnatin'izany 23 ans 25 ans zany, tsy voatery ho fantanao anao niditra tavafara. Anao raha tia marary fonao fa tsy ale mba malaka moramora, tsy ale mitona akoho. Dia mipetraka tegna maka. Zay fanoko aminahy. Laka frère reny mitona akoho. Fino dia sanao lao raiky karaha anao marary anao. Marary fonao. Anao tokony hoe la velona igny lasa nahia tampoka. Tain'i Jesosy aneny. Amen. Ny fomba hikréenao zavatra voalohany dia vision na hoe fisainana anaty. Satria ireo zavatra rehetra hitan'ny masonao amin'izao io vision'olona daholo ny andohany io. Tanao zao iakanjo ataonao io, ny andohany io vision'olona. Io lunette anaovantsika io, ny andohany io vision'olona. Io ampoule hitantsika io vision'olona. Ary ny olona namorona io ampoule io indimanjato nagnano zay vao nampiritrany 500 fois zay vao niretriky ampoule. Donc zany nisy échec-na 499 fois. Ninona zavatra resanao eto hoe ohatran'izao satroka raha isatrokanao io vision'olona hatramin'ny taovinanao io postisy anao vanao vision'olona daholo. Reo zavatra rehetra hitatsika vision'olona daholo ny antomboana. Na dia io akanjo anaovanao io azy tain'i Jesosy ianao. Zany hoe tamin'ny fotoana velona tagnatin'ilay olona ny visiony dia igny izy anaovanao io. Misy raha velona tagnatiny tao. Dia izy mampizesta benao karaha kotila benao kiraro tanana kotseko tsara. Vision'olona io madamo. Io ventilateur mitsotsoka antsika io vision'olona. Clim agnaty tomobilinao vision'olona. Fa mba mitotika aminao ndraiky antsika mba ino ary vision'olona. Mba ino le mba nataonao. Ny olombelona rehetrarehetra nefa mitovy daholo. Na andeha ataoko hoe misy bebe loha, misy kelikely loha. Ny lokona cerveau mitovy. Agnatin'izy koa misy kirano ka zay, liquide cérébrospinal zay agnarany mitovy. Na nena viavy na nena lahy mitovy. Tsy hoe rehefa bebe loha dia ngahy katrika mihitsy nabany. Mitovy amin'inao fo. Fa aizany mampiavaka ny olona vision. Zany hoe misy zavatra zany avy agnatinao koa. Misy zavatra avy agnatinao koa.
aganitsona hoe amanao mameno zany hoe amma zany dia saina sitrapo fihetsem-po safidy misy zavatra anankiefatra miara-miasa saina sitrapo fihetsem-po safidy agnatintsika koa lavitra dia ireny zavatra zany mitambatra no mamoaka hevitra fa raha ireo tsy salama tsy mahita hevitra anao hoandry foana agnaty lohanao dia inankana dia hiteraka fa raha vao ireo salama tonga dia tafetratra hoe zany agnano am'izao manondry nanody raha vao tsy salama ny safidinao maro na tsy anderitrenanao raha vao tsy salama fihetsem-ponao maro ny zavatra bloqué raha vao tsy salama ny sitraponao raha vao tsy salama ny sainao satria ireo ny famely mahatonga fahombiazana zay nge mahatonga ny olo raha vao tezi-dava mora marary ary ny olo rehefa mitezi-dava be adiny tampotampoka angezy magnotany aiza koa rehetra na lefa izy mino nametraka anazy manana problème mana amma izy zay engany mba tsy karan'izany ianao tahitompo ianao amen na tamin'ny fotoana za teo a velona tagnatin'le olona le izy dia izy lasa zava-misy ka mba tia mitany anao za ino le raha mba velona agnantonao mba ho lasa zava-misy amin'ny fiarahamonina mba ho lasa zava-misy atapitanagna tamatavy mba ho lasa zava-misy amin'ny quartier-nareo olo madinika eo tahiny tompo ianao amen na misy nge zavatra angatatsika amin'Andriamanitra tsy mety mivaly mihitsy mangataka atsika Jesosy mataovan'izao za tsy mety mivaly mihitsy ny antony dia satria amin'Andriamanitra efa anao le izy satria hoe miandry zany Andriamanitra anao hicréer le izy anomboka le izy amen manomboka zao a zay ilainao ndanamboleo agnatin'ny sainao dia zavatra ilaina jereo hoe efa matanjaka be le io amina lehilahy tetiaviavy reny tonga dia apetraka agnaty sainana koa izy Justine andeha amindry Jusy andeha amin'ny Justine fa io koa reo namba magnorana be karakory andro raha amin'ny Jusy koa reny satria natao mivelona tagnaty sainany tao dia mampalahelo rehefa miraha tsy manjarinjary izy a vitatsika mirealize anazy fa miraha mba mipity bola agnaty poso tsy vitatsika inona ny antony derivanao rehefa andeha monjy karaoke regny na tsisy vola anao manday fo miady micro anao tonga ko vitanao satria masaka agnaty sainao izy fa rehefa zavatra nandray ho za amparoso fiainana ampilamina fiainana tsy vitatsika dia ndana koa mio remarkeo regny olona trapaorina regny amin'ny andavanandro mety mavita mitrosa vary 5 kapoka fa raha vao misy fahorina io mahita vary gondreny mahita fréodianana tanindrazana mahita vola vidianana zariko eretantoro ary zany mihitsy moa ataon'olo resabe any amin'ny Facebook any ny afrikanina ony maty afrikanina anakiray maty no ny anoanany fa rehefa maty izy feno vilao feno vary ndraiky antokotany na faty olo iny efa tinany mosary zany hoe amin'ny zavatra ratsy tsika mba manana force firifiro ny vehivavy mba pressigna mba alefa mba mipôzipôzy alefa mba zao hoe tsy ahoany vomera izy voretra mendoheritra ino na brosmith tsy ataony vo iny fany efa regny karazan'olo regny misarahany vadiny amaregny nefanizanao miny zipoena tsy zovoky tonga dia fanitra mihitsy volosana vady votsena ka mahay miaingo ihany izy amin'ny andavanandro fa tsy ataony mandrasany efa misy problème vao mavita dia naka fanoharana kosa ny mandeha regny olo antitra regny efa vanoharako tagondadineniko zegny dia eto dia tamin'izany nisy nivavaka tana moseny tetsy amin'ny Jesosy mamonjy dia nindray amin'ny ray zay vao miravinona be izy mody vakagny mbola gotsa be koa izy efa raha nanaovako sakratsy aonga dadena azakazaka nanja
Kaya sabi siya, this ramanet ederat sekarang. Are fabis ramanet kamaplam na sekarang dengan this ramanet mapantra gasin na design. Ya, izan banding tamaga. Dia tamaga ini. Izan untuk tanah. Di seno magi, di remarkiom saya, di kemarin kecarangan seno mau aktivis lagi. Presiden Ulpia di masa manjar mana kari nama tanah negeri. Facility ngawul nantan lain. Cilul piadim, falul bantan yafa. Direktur zin fakala. Lasan dari wara kan cika, lasan dari wari ano nangin begitu. Sasa ni nandungunin ang kabunilur fura atau tapa hindi mo gitu dyan salvo awa na may gitu gitu sasa zali ulang nefa misulo za matit ka ko ni zali misulo si mahingin tani penara para porono falasa pa nagarin na iso fanozi nazo mansion tam na bak anozi la zena fa zo in jirev ki no ano chenun tubu denada petron fa tani be ai zanula si mamul zaba tana tsena no jirev no ojo fusnem tsika vavak Christian, vite lagi chrétien entrepreneur. Pen chrétien biasa dulu baca kan. Indahnya tu bumrah mungkin tu dah dosi, hati aku dah dosi. Betul, sama kan engineer prestis. Engineer nak cuma tenor dan noan. Zapat cuma ni cuma engineer. Die was of diploma zantima bidiyena sa keluar bazar. Na cego police fire no na master sano nisu buse bazar kil ko tano na master sino. Makin dari bakor. Fa possible na mis dom tu na pustias man na si kantumi si mo duwa may bazar kil no. Ramla no. Fa no sa master sano ini foto mo foto. Sebentar nak aku se, zabe dengan firtong tangkacu, nef cuma kan. Baik betul. Om sasa ko juna dengan secara bista lo, setengah masa ban. Alun ngerti nam. Saya nelis na viga ni. Ada apa dengan na viga ni? Zenelis karanjol, Zenelis biasa diretek talu, famoso zero, vai trabalhar você. Eva na minha rua da dentro da liston, mas eu assalei, alta tipo misar zero, vato mata na caminhão, vato moi longo. Zero nico fatawar na uitanolo, minha postistir, todo longo. Kalau bisa apa? Non postisi bisa bakagul. Fari banyak sekarang je non postisi. Stil je dengan ni pandainya. Kami sudah bezes tapi ngerti kami berdeti ni naya aku jadi comukan. Ini berapa tulon nerjala? Saya aku sebendes, saya makan balikat. Wano kita balikat ini. Desa ini nainan na suswa mandal. Berikat di mana saja. Saya sih postis kerja. Bari jadi mas desa dengan ini itu aja ni. Tambah try bela bitkar ho.
Testa zay ka hoay dotornay. Mahita nilipôzy karaha zay batabata vaky. Le zavatra agnatin'ny saigna mihitsy problème. Ary be da be n'olo tiatiny izy nde antsovin'ny patron. Fitsy magnano raha mba patron anazy. Ny patalon mibotsaka io patron. Atao botsaka hoany da hoana benjil la. Famatsokatso benjil la kinde. Sentire ndraiky ahoraka banantsika. Le karabory le tain'Andriamanitra anao. Somary ataoko mahitsy kely le izy mba tonga sainanao. Hitanao tsika io koa ndraikindraiky rehefa le mivavaka iny a, ohatrany misy sary be da be zany tonga anaty sainanao koa. No le mivavaka iny. De nandriara anao tafiditra za karaha tsy tafantoka. Enao tsy raha tsy tafantoka fa ohatran'izay mihitsy le fomba itenenan'Andriamanitra. Andriamanitra miteny aminao ny fisainanao any. Anao le mivavaka iny zany Andriamanitra. Karaha sabazary be ho azy déclarer. Zany izy. Ohatrany misy ide milatsadatsika zany. Mety ohatrany sarina tanàna, sarina activité, tsy fantako inona, tonga agnatinao. Fa nandray izy regny neglizentsika. Ohatranao mivavaka ohatra tonga misy teny anglisy ndraiky milatsaka ho azy avaka. Mety misy mot en français, tsy haiko ino. De amin'iny fotoana iny zay mila mahazatra atsika mba manana cahier sy stylo. Ny olo te hivoatra tompoko ao dia tokony ho kamaradina cahier sy stylo. Misy zavatra tsy ampoizinao tonga ho azy agnaty sainanao koa. Dia amin'iny fotoana iny ianao mba manoratra. Satria tsy voatery ho tadidinao daholo na mandala agnaty sainanao. Agnatin'ny 24 heures. Fa raha mba misy cahier stylo miaraka aminao, dia mba raikitra anao mba manoratra. Tainy tompony. Zay izy rehefa manoro anao zao zany le fomba te angalanao tomobilinao tsy hoe io. Avy ny fisaina. Raha vo io rehefa matanjaka tsy maintsy lasa lavitra io iny mitondra anao mandeha. Fa raha io ny faible dia tegna faible tokoa ohatrany. Ary te hampahery anao zany. Raha ohatra anao zany mety mba vinanana raha taloha. Zao lasa tsy nanana tsony. Mety hoe avinanana tomobile anao dia lasa le tomobile. Dia mety teny anao hoe raha tsy vinkana pasteur lasa. Tsy lasana zany io. Efa manana ianao ny capacité mahavoavidy tomobile. Zay fotsiny eritrereto. Matono na voavidy an'iny mety tsisy lohandroany. Fa mbola voavidy an'iny foana ianao. Satria efa manana fahasoavana, manana tomobile ianao madamo. Azonao ve zany? Ary tsy fanana tomobile koa no manome tomobile anao. Sao dia anao diso. Misy sasany zany mbo tsisy vola, ohatra tsisy matériel, resy. Dia tena resy tokoa ny. Izy moa laza taminao fa resy anao fa tsisy tomobile. Da zany olo antsika Afrikana, ny matérialiste. Raha vao tsy mipetraka anaty tranombato dia milaza fa pauvre. Raha vao mandeha tongotra dia milaza fa izy ny faransahiana. Non, tsy voatery. Ny fananan-karena dia miainga avy eo amin'ny fisaina. Ny mampahomby dia miainga avy amin'ny fisaina. Ny fahalehibiazana dia farita ny fisaina. Fa tsy zavatra ty ambelatana. Tain'Andriamanitra ianao. Zay le izy rehefa be. Taddio tsara zany zavatra nisako zany. Dia enao zany isanandro isanandro mila mamboly zavatra agnatinao koa. Mianara mamboly haja, mba mahay magnaja olo. Ho fanena amin'olo dia mba hajao le olo. Tsy mahafaty milaza hoe miarabanao lehibe. Tsy mahafaty zany. Matoa ny vavanao tafiteny ny fahalehibiazana, enao mihitsy manana fahalehibiazana. Matoa ny vavanao tafagnaja olo, enao mihitsy manana miajanao. Ohatran'izay izy. Fa ny zavatra tsy anagnanao jamais voateny ny vavanao. Za isika mahita an'ireny V8 reny azon-draha manary da drangy. Da koroko anao tanito. Da faly anao na tsy faly. O de balance anao. Vao mitrotro amin'ireny voza, ai. Fa le ancien modèle tsy ataoko zay. Le modèle tafafara. Tovolahin-draha. Tokoa zany. Satria hitako le izy magnevana. Tsy magnevana. Vous êtes jaloux, hein?
mbola hitanah ka dondomana amin'ny raha. Tsy magnaraka atsika. Amen. Ohatrohatran'izay izy namany. Fahazafaritana mo hoe misy zavatra hoe anaty paosy sa tsy zany ny fiainana. Imagineo Andriamanitra rehefa mijery taty ambony tany amin'ny voalohany izy ny tany dia foro, tsisy endrika, aizina ny tambonimbany. Imagineo fa tsy namerimerina an'izany nataon'Andriamanitra. Zalahy maizy tsy nanao an'izany. No mitodiko foanga. No mitodiko tsisy endrika. Atsika nefa matetika dia mandalo lera amin'ny raha karan'izany. Fazy le bramoseny amin'ny sasakale, fazy le mandalo koa mijanontsika. Lany labosiro, lany mena. Dakefy tsy fantatra fa koa izy mare. Mamerimberina le negatif jiaby an-trano. Dakefy mety labosiny takizany da bambary paly. Mamerimberina le anao ve ozana andesiny amin'ny tany maizy faran'izay maizy. Filazana hoe maizina veny amazavana. Ampidirina amin'ny toerana anankiray maizina hono ianao. Ino zany mba réactionao? Maizina zany akonkira anao maizina. Non. Mitady labozino na mitady avokasika na mitady briquet. Antsika ve zany? Fa tsy famerimberenanao hoe maizina na zao. Ary io zay fahaizanao mijery ny fiainanao ihany mampivoatra anao. Misy rahalahy ndray andro nasaina paster mba nandeha nivizity fiangonana. Ndany edy izy ray aman-dreny Benjareo zany mba jereko ty fiangonantsika akao. Dia rehefa nijery araiky dia niverina nanay nandeha. Inona tsasaka fiangonana banga vita ozy le reklaza. Dia nambagniran'ny olo-kafa koa le paster. Dany mba jereko hoe fiangonanatsika. Jereva ndraiky dia niverina halleloia dada. Antsasaky fiangonantsika koa feno. Mitovy ny zany sa tsy mana. Fa le fomba fijerevanao zavatra nanay no mampiova ny fiainanao. Nientanentana aby le raika avy tenany halleloia sady miteny tsy fantatra mitondra pasaka. Gita wa. Finanino ny paster zany. Antsasaky fiangonana feno zany. Fa le raika mbola lavitra redy. Nanino izy paster zany? Fa ahoany? Malahelo amalaza aminao izy ka. Nitsasaky ny fiangonana Davida. Zavatra nitranga ray ihany. Fa ny mona ampiasaina tsy mitovy. Mba tia metra-pamotanina aminao za zao hoe karakory mba fahitanao fiainananao io. Anao amizao io. Anao amizao io. Bakarakory. Tain'Andriamanitra io. Na 4 mira riavana zareo mbola manana espoir fa mbola mahita raha manjary jibony agnatina zordira. Zany mahatonga an'izy io feno 4 miambina amin'ny zordira io. Izy manana vision izy hoe misy kapoaka akato izy, misy tavoangy akato, misy tapatapadraka. Ary za zao maso zao fa nahita an'ireny famaly ray ihany. Zareo samy 4 mira. Aza tatao aminao izy, azana ho izy mahatsa velonao tsy mitena izy. Zareo samy zareo izy tsy mahatsa velonao izy. Mahitran'izay izy samy 4 mira fa mifanaitsaka amin'ny plasy. Fa anao zay manana ny maizy anao tady lafolefony. Anao raha mbola mipetraka an-drano. Anao raha mbola manana asa fivelomana. Question na vadin'andeha ve dia hianana ny vakiny. Na vomafy anao zany voalohanao. Azonao ve zany? Tain'i Jesosy ary anao e. Amen na? Alleluia. Vakio tsara ny ten'Andriamanitra fa izy mamposaka ny masoandro
Dindana levo sarantsegna hoe na dia tamin'ny ianao mbola tsy nivavaka azy efa nahazo fiara, mety efa nahazo moto, mety efa nanana trano, mainka fa no efa mivavaka io tsy ho azonao tsy ho ela io. Fa probleminao hatramin'izay na merimbelina resy fa zay vete fa sy mo rehefa toliara raraky raha la raraky raha sahirane zany fa ho navirimbirinao manombo mahita fa mbola misy hevitra fiainana. Amen. Mbola manana ho avy ianao, mbola misy avenira tsara miandrenao. Aza manaiky raha tsy tanteran'Andriamanitra izy amin'ny napetraka agnatinao io. Satria antsika rehetrarehetra reo manana antsina hoe antom-pisina, raison d'être. Zany ianao io manana antom-pisina ianao. Misy zany manana programme amin'ny alalanao Andriamanitra. Ndana karoy programme. Zay mba ilagnanao mitandregny fampianarana ohatran'izao. Zay mba ilagnanao mba manana coach spirituel manosika anao ho amin'ny anjara voatindry. Mba hatonga anao any amin'ny destiné. Satria arakaraka ny fisokafany sainao io manoka mahita zavatra maromaro ianao. Zany zavatra le sabo zany posiko raha efa hainao ihany. Fa izy eto kosa no miaraka amin'ny herin'ny fanamasina dia lasa mibatanao karaha magnembana be anao. Tahin'Andriamanitra ny. Amen. Jereninao tsara zao sekren'i Joba. Joba le lazaina fa olo niaritra na raha nefa izy dia anisan'ny olo mpanan-karena. Vakivava mihitsy Joba fa tamin'ny fandrenesany sofina ozy na inoko an'Andriamanitra. Tsy nahita izy fa nino ary zay dia efa afaka nalovany tantara. Lasa olona mpanan-karena indrindra Joba tany amin'ny faritra Tsinana. Dia jereo fa namboly vision ratsy tany anatiny tany amin'izay Joba. Isaky ny magnano anniversaire ny zanany satria nanana zanaka 7 menada Joba. Dia isaky magnano anniversaire io vitany andraiky marainy satria miinvité camarade daholo. Vita raiky marainy dia hozy Joba hoe raha io magnatitra fanatitra aminao zaho fanroka efa nanota ny zanaka. Hozy Joba izy any namboly vision ratsy tany. Zanany jiaby nataony karanjany ndroka efa nanota ny zanaka. Zany tsy dia tsara loatra antsika miteniteny foana amin'ny vady aman-janaka antsika. Ndraindray antsika vao misy raha iny dia efa tenenty any ndraiky raha efa misy kely izy tsy mety lody. Efa raha marina io. Dia milaza aminao zany fô rakoraminao sanana. Tahin'Andriamanitra nenao haingany tsy efa raha fa mba magnatoro anao za hoe mba tanitandreny vava io fa zany ny problème amin'ny Joba. Tsisy raha tsy nikoragnin'ny Joba reto. Nefa izy anisy nanana na izy anazy namboly vision ratsy tany anatiny izy ary miteraka faravana ho anazy zany. Dia rehefa tegna ny verevitry amin'izay izy dia ozy ao Joba 42:5. Vakiviny Joba 42:5 ntiky mba ho hitanao vetivety. Joba 42:5. Ozy izy eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao fa ankehitriny zao kosa dia ny masoko no mahita anao. Nagnino zany izy nanomboka ny sokatra ny masoko. Maro amintsika rasina vavy no miaina amin'ny zavatra regnitsika. Friperie dia mba magnano friperie, composé dia mba magnano composé, charbon dia mba mahidina bangofony sasany vato charbon. Zay le fandrenesan'ny sofina. Fandana mba manana vision, fandana mba mamorona zavatra mandeha ataonao. Tegna regninao mihitsy hoe amin'ny tany anatinao tao izy mivoaka. Tahitompo ianao. Dia zay rehefa mitony tantara fa niverina tamin'i Joba ny fananany rehetra sady avoroeny. Namorona vision vaovao Joba. Fa manino no avoroeny? Ny valiny dia satria tamin'ny nivoana fandrenesana nananany an'ilay raiky voalohany. Fa niakatra ny nivoan'i Joba sady nahita n'Andriamanitra izy lasa fois 2 le izy satria niakatra ny fiainam-panahiny. Taloha sofina fa amin'izao maso vision.
anao aza mirin-tegna zany ianao. Tsy fantako hoe avy ambanivolo be aiza misy ianao. Mety olona tsy dia nianatra ianao, fandana mba considéré eo ny tegnanao fa ho tafavoaka ianao. Tsy natao hagnano passage fotsiny ambony tany eto zasy ianao, fa tsy maintsy misy zavatra vitanao vao miala eto ianao. Amen. Avoa malaky université naranjanakany tompo ianao. Dia ihany koa dia misy manam-pahaizana tafoteny mihitsy namontany mpianatra anazy izy. Misy professeur anankiray mba namontany mpianana izy hoe raha fahafantaranareo izy aiza ny toerana tena misy arena. Dia samy misy mamaly États-Unis, France, Madagascar eny voatongo taontsika. Koweït eo zay sasany. Zéro daholo zany ozy le professeur. Fa ny toerana tena misy arena ozy dia any am-pasana. Tsy taolana dia sao tena mitidivy taolana. Maro loatra zany ny olona maty foana fa tsy natafavoaka ny vision tao anaty. Nindesiny maty foana le fahaiza-manao fa tsy navoaka. Io moa zany matetika dia vokatry ny avonavo. Satria be da be ny olona mila fampianarana karaha zavatra resako anao zany efa miavonavo. Mara tsy sekta, nanao tsy sekta nefa anao tsisy raha. Namana ndraiky fa tsy manao ingaingo, ingaingo manana raha. Manana révélation. Dia ino be da be ny manaraka fantarantsika na amin'ny Facebook, na amin'ny YouTube, na amin'ny télé, fantany tsara fa ilainy raha karan'izany. Fa le mba haninga tongotra tonga eto tsy vitany. Misotranao mba tonga anao androany. Tain'Andriamanitra le ianao. Tain'i Jesosy ianao. Alléluia. Zao fotsiny tsarove. Ny ositra tao amin'ny devoly aza tsy nesoron'Andriamanitra. Ka ahoana ny andeha-daninao lera isaingana fa niala taminao ny ositran'Andriamanitra. Misy antsika tafetritra tsara. Za ty pasteur tsy haiko fa za ty taloha mirehatra fa za tato tsy mirehatra. Fisainanao ihany matongany. Le tao amin'ny devoly zany ne mahatonga devoly mbola mavita magnano démonstration voro-mosoara mivadiky voro-mailala. Zavatra nanen'Andriamanitra anazy mitandanitra tao reo fizy tsy tombony. Zany mahatonga anazy rehefa mitsangana antsika mandroaka anazy tsy maintsy mivoaka izy. Ty le fahefana avy tamin'Andriamanitra. Amen. Ny devoly ary tsy nalala. Ahoana ny lazanao fa resy ianao? Anao zany tsy resy mandrakizay ianao. Amen. Ary raha ohatra ianao ka mino fa manaranaka ny ozony, ahoana ny tsinonao fa manaranaka koa ny fitahina? Izy koa misy babanao tsy maintsy tonga aminao. Alléluia. Ary izy zany veka kokoa ozona sa fitahina? Mbola misy fitahina ozonao. Ary mila fantanao mazava tsara ny ten'Andriamanitra zay tahin'i Jehova dia voatary mandrakizay. Satria raha mazava zany avy amin'Andriamanitra mandrakizay le resaka. Ka anao zany raha mbofa nanomboka nahazo raha tamin'i Jehova tadio fa tsy maintsy hisy hafa koa ankoatran'io. Misy tsaratsarany koa ho avy. Lainganao nanao veta zay milaina zany. Karaha tsy mpagnany zany foana. N'olo tsy tianao moa isy minjariva izy miety fa nanambolan-jare tsy raha miaraka aminazy dia anao mikajiko. Tsy raha olo kajiana raiky mbo mifangafantatra zariva izy tahoarako zariva avy izy matahotra. Tahin'ny tompony ianao. Alléluia. Amen. Ary zany hoany tsy misaraka aminao eto raha tsy manomboka misokatra ny masom-pananao. Manomboka mahita ianao fa anao vehivavy misy lagnanazy. Mela misy lagnanazy ianao. Amen. Fotoana zao andeha hangalanao zay efa anagnanao rehetra. Ndana mba tereo ny sainao anaiky zay nolazain'Andriamanitra. Alléluia. Raha mbola tsy hitanao ny zavatra anankiray tsy ho azonao mihitsy. Zay zany ilana vision. Anao hoe mba vo nahita trano andeha amboary. Anao hoe mba vo nahita moto andeha mandeha mivavaka. Anao
Anao mba fanahita igny anao fa mividy fiara. Mila hitanao zany karaha tokony anaty moa zany mahita tôbily tsaratsara dia lakoronay fogna eritreritra anambola. Homendakoro ndraiky io zao. Ya. Mba mahita raha manjaratsara dia fa raiky ty zany. Ino marika izy ty? Fa aza commandina amin'ny alalana vola anaty posy. Fa vision mila nananao. Vision no mila nananao. Tain'Andriamanitra ianao. Mamorona sary zay tianao hitranga. Satria zay zavatra réel anatinao ihany nandeha omen'Andriamanitra. Inona le réel? Natonga ny Bartimeo jamba na iratra izy na mihinan-kany na matory na magnatsio na magnavaratra zavatra anaty sainao dia hoe ny mba hampahiratina ny maso. Dia raha vao mifanena tamin'i Jesosy Kristy amin'izay izy dia ihany. No Jesosy hoe ora mse io raha tianao ataonao raha olona io. Jesosy tamin'iny no tamasika. Dia ao izy fa ny mba hampahiratina ny maso. Raha olo tsy nilanga zany Bartimeo dia mas mangatgatelo. Efa nisy zavatra velona be tanatiny tao. Efa ela ny nangiriny hampahiratina ny maso. Ka anao tonga eto androany, inona ny zavatra velona anatinao ao ka efa ela ny nangirinao anazy. Ny tsy fisindra ny zavatra zany tompony mampahantra. Tsisy raha anatinao reo koa tsy valo fotsy. Dia ronjaroko Ngaruena. Zany hari izy angoe miteny magnampo mipetraka. Izy koa hanina foana kilao. Zana zana. Tsisy raha ny hanina zany. Vovoka trano dia hanina eo. Tsy mety zany. Mila mamisokatra ny masom-pananao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao. Ary voalazany Baiboly koa fa ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ino moa ny atao hoe mino? Ny atao hoe mino dia mahatsapa ao anaty fahefanananao ilay zavatra. Za hitanao hoe fa magnofinofy robolanina ny diainanao mitafitra aminao. Tsy haiko ino velona fa karaha ilay azoazokolo rehetra za mirava ao. Zako kama nduru mvakani ni paris discussion. Raba fit sono na tukenda zangu industry. Enregistré mon tout tem que ele não rega mas até que tô eu tinha que ele. Mas natong andringon dalo ka mautanya andringon lo fatana we manakarimbe izy roki tafavoka be ang tanong izy nyantot na panagarinan sa tseneg mga zaban tsy mo valjan rado ko sa mautanya karo ko man sibo na zuno karamo no bish na kila di zalbe na zaban no ano so well fortunate to go was di after the ningangro Fisainana. Fisaina. Ang mapanutang-ulo ni Dikiwe. Fisaina. Fisra marbe. Ano hindi utsaray ng zavatra seno. Kedisa. Natin si kapag kami sa vela ti vela mo dumiti. Net na testa. Jere matuna Bible teni na lo julbel dir ti vela fazia Jehova. Mandinike ni tapatra anaty ary ino tegna mijoe rôle ngiza be amin'ny fiainantsika inona ny zavatra sainao zay atao hoe mino mahatsapa ny anatinao fa efa anao ny zavatra anankiray ka raha mbola tsy misy fitsarana any anatinao any raha mbola tsy misy fandraisenatra any anatinao any amin'izay zavatra ilainao na andrasanao dia mbola tsy mino anao tiako zao maninana ny sonerinarego za tena tia sonnerie. Za kofa maregraka raha tia manitra zao.
tsisy tonery amintsika d'abord da bacena keo nanina Kristy. Amen. Vakio Baiboly amin'ny Baiboly hoe nampafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy. Nampafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy. Zany hoe ny fomba fanaony nantorony ny Mosesy. Amen. Dia jereny fa niany Mosesy lasa tsotra be tamin'ny Mosesy namoaka rano ao tanaty vato. Satria natorony Andriamanitra anazy le prinsipa. Hitanao Mosesy raha te hamoaka rano avy anaty vato ohatran'izao ny atao. Hitanao ohatran'ny ataoko aminao zao io. Hoe zao any ataonao dia hitanao fa maro le voaka sy tsanga fiainanao. Dia ohatran'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Voalaza ny Baiboly zany hoe nampafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy. Dia jereva amin'izay niany Jesosy, niany Mosesy namoaka rano avy tanaty vato. Niany Jesosy ndraika rano mihitsy ndraiky novany divay. Endrika zany fa dimension daholo zany. Amen. Niany Mosesy nisarahany Mosesy ny ranomasina mena. Fa niany Jesosy tio tsy mila sarahany fa andehanana mihitsy ambony. Dimension daholo zany. Azay tonga anana izy tao matetika nampianatra anao hoe rehefa tonga amina dimension tadiavina ho any io niveau spirituel anao io misy karazana effort mitsara. Ny vorona anankiray raha mbola hitanao fa mikopakopaka ny elany mbola tia ambany izy. Fa ny vorona tonga amin'ny avo tadiaviny manaraka rivotra sisany ato. Anao raha vao tonga ny ambony be any tsy mahita vorona mbola mikopakelatra. Mantoy izy mbola mikopakelatra mbola tia ambany izy. Ohatran'izany atsika. Mahatonga antsika mbola mitotototo gauche à droite misy niveau intellectuel mbola tsy anananao. Misy karazana fatakarana mbola tsy ao mihitsy aminao. Dia lasa natahotro anao. Ino tahotronao voalohany sao dia tsy hanamora. Sasany zany izy salama be matahotro sao dia arahara eo. Izy milaminy be anaty anaty tokantrano matahotro sao dia sarany vatiny izy. Izy ihany mamorona atmosfera. Zay le olana zay. Neny Jesosy za rano novany divay. Neny Mosesy vato namoaka rano. Neny Mosesy ranomasina mena ny sarahany. Fa neny Jesosy nandehanany tambony dake ranomasina. Samy nafe rano na i Mosesy na i Jesosy. Fa neny Jesosy Kristy ambony kokoa ny niveau. Amaraparaka antsika anazy arakaraka ny zavatra takatra ao ny vokatra hita eo amin'ny fiainana. Laza hoe amen. Arakaraka ny zavatra takatra ao ny vokatra hita amin'ny fiainana. Raha ohatra ianao le mbola karazan'olo matahotro dia tsy hanambola reny dia ho sarosarotra aminao no afaka anaty fahasahiranana. Satria ny fitahian'Andriamanitra tsy vola ihany. Fa ny tena fitahiana avy amin'Andriamanitra dia sosokevitra tonga aminao. Misy sosokevitra intelligent, manana intelligence ianao. Misy hevitra tonga aminao. Manomboka fantanao ny hevitra atonga ny vola io tonga raminao. Manomboka fantanao ny hevitra hoe inona ny zavatra ataoko mba havelona anahy. Ohatra zany fomba hitahian'Andriamanitra antsika. Fa tsy hoe mahita poketrin'olo latsaka anao dia voatany. Ka mbo nenanao latsaka kely. Nanino anao? Hevitra. Io mila metrahanao tanana matetika lohanao e Jesosy io mameho hevitra zany. Ary matetika ny ahafahana mahazo hevitra dia amina firaisana amin'Andriamanitra. Vava, fiainoma toroteny, fandehana mampiangona masana amin'izao ataontsika zao. Hevitra avy amin'Andriamanitra. Tahiny tompo anao. Jereo fa rehefa manomboka misaraka amin'Andriamanitra olo araiky manomboka tsisy hevitra izy. Manomboka rava tsikelikely ny fananany. Manomboka miaigna mitomba midiny. Satria io fiarantsika amin'Andriamanitra io mitovy amina vy anankiray apetraka amin'Andriamby. Rehefa ny vy anankiray mipetraka maharitra amin'Andriamby dia lasa Andriamby ho azy. Tsy hoe izy no Andriamby fa no le fipetahana. Dia nambarana ny soratra masina dia raha misaraka amiko dia le olo tsy mahita manao na ino na ino. Ka mingavy anao za zay tady verindala zay fa tady angatsitsika tato ato miverena fa tsy ampanjombona ny tavany aminao Jesosy. Ao ihany mampety anao e. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa tsy tsara ozy raha tsy manampahalalana ny fanany.
tenin'Andriamanitra. Zany zavatra jiaby resako aminao zany tenin'Andriamanitra zany. Fahalalana avy amin'Andriamanitra zany. Ka raha anao manomboka miavo, tsy mazoto tsony mandeha am-piangonana, tsy mazoto tsony mankatò tenin'Andriamanitra, dia manomboka ho hisy zavatra banga fela. Ary ny fankatoavantsika tenin'Andriamanitra ihany no fatrany hery ao anatintsika. Azonao ataony geste be hoe za maheny, za goavany, fa raha tsy fankatò tenin'Andriamanitra ianao zéro. Mba nahaina loka be voly an'iny zany sikeva 7 miralahy. Ary nampiasa ny agnarana Jesosy. Fa ozy le devoly hoe fantanay Paul. Satria ozy le hoe miala amin'ny agnarana Jesosy toy ny Paul zany. Ozy devoly hoe fantanay Paul. Fantanay koa Jesosy zany. Fanareo ozy devoly hoe Job. Ba imagineo mpanoka devoly mibolaky ny farany. Hitako amin'ny taloha ty sady mizakasy. Zany iny afarany le zanak'Steve. Vakio Baiboly fotsy zaby mamorony atsobeberao hoe pastiatiko Mikael. Anaty Baiboly zany. Tain'Andriamanitra renao. Mivavaka za menao nisarantsika eto androany mba ho ambinina mihoatra ny fiainanao. Mba misy tagna maherin'Andriamanitra hikasika ny arabolanao io. Miasa fivelomanao ny tain'Andriamanitra. Mitsodrananao zany mba niova am'izay tantaranao. Mba hivoaka am'izay vision anatinao io. Mba hivoaka am'izay le zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao manakamo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy natao andalo fotsiny eto ambony tany ianao, fa natao mba hametraka tantara tsara. Zay olovany taranaka faranana. Misaotra tompo. Mba hitsangantsika hisaotra ny tompo. Tiako mba hisaotra n'Andriamanitra ianao a, ny am'izay leso mahazonao teto androany. Mba misaora avy anaty fonao ao. Mba misaora amin'ny fanahinao. Misaora ny Jesosy a. Amin'ny lesona zay niraisinao hiala hivavatsika. Asalato ny feonao dia mba mivavaha ianao misaora ny tompo. Misaotra Jesosy a. Misaotra ny amin'ny fampianarana zay nomenao anay. Misaotra ny amin'ny lesona zay nomenao ny vahoakanao. Mankasitraka tompo. Midera anao zahay. Mitsaoka anao zahay. Manome voninahitra anao zahay. Tompo misaotra na misosokevitra zay nomenao anay tamin'ny alalan'ny lesona. Misaotra ny amin'ny fantakarana. Misaotra ny amin'ny fananaranao sy ny anatra nomenao anay androany. Mitsaoka anao zahay. Midera anao zahay. Ny tompo Andriamanitra andriananay. Nazarenao namoya nataborany. Ivoaka am'izay ireo fahasoavana nandrasanao elabe. Izany izy ianao tonga teto androany. Mandray fahasoavana ianao mialetra. Ary tsy holery ianao fa Andriamanitra hanokatra varavara. Andriamanitra hampandresy ianao amin'ny ady hatrehanao ireo.
Ampahita fitiranao any Jehova ary manomboka ho fantatra amin'izay ianao. Ianao zay resy teo fiainana, Andriamanitra ampandresy ianao. Ianao zay marary, Andriamanitra nomenao fahasalamana. Ianao zay kivokivo, Ndiositra Andriamanitra ampahery ianao indray ary ampatanjaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Isika rehetra ara-manao hoe amen. Ampaheresy ny olona akaikinao manaraka antsika ny fahasalamana. Aza dimo raha petry maraina amin'ny dimy sasany fotoanantsika eto ao anatin'ny fotoana-panafara. Tahito paratsika.